Alleloia. Finaritra mifankahita amintsika amin'ny alalan'ny pejy dia lolo fanosorana sy amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Izay no tena zava-dehibe. Faly dia faly mamangy antsika tsiraray avy ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany anapaka any atokantranotsika tsiraray avy any. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ny lohahevitra ho fakafakantsika anio dia mikasika ny Noely, mikasika ny Krismasy, izay miteraka ady hevitra be mihitsy eo amin'ny sampino, eo amin'ny tsy mpino ihany koa, izany hoe eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy ilay ady hevitra no ho hazavaintsika ato, tsy le zavatra mampiady hevitra no ho detayentsika ato, fa ny fanazavana no hoentintsika ato anatin'ny fampitana. Fanazavana hoe tahaka ny ahoana ny historikan'ny Krismasy sy ny Noely. Niainga ve tamin'ny zavatra tahaka ny ahoana izy io? Hoentintsika amin'izay ny fifampizarana, zany hoe fifampizarana tsotsotra zany no hoezahantsika, tsy dia ataontsika hoe compliqué be. Faharoa, manahoana indray ny position fankalazana ny Noely eo amin'ny imason'izao tontolo izao, izay le antsoina hoe fête babylonienne. Ilay teboka voalohany narosiko teo dia fety sampy. Ary ny teboka fahatelo dia eto ilay ady hevitra, eto ilay fifandirana, dia fanazavana indray ny hoe fety religieuse, fête religieuse. Zay branche anankitelo zay no hitondrako fizarana ato anatin'ity fampitana amin'ny alalan'ny pejy efa fifampizarantsika mahazatra ity. Vavaka arisika. Satranao zay tomporay masina tsy toa ny amin'ny fanavotana lehibe zany hoentinao teo amin'ny hazo fijaliana zay natomboka ao tamin'ny fahateran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra raitsy to. Mpanjakan'izao rehetra izao, Andriamanitry Abrahama, Isaka, Jakoba, Andriamanitry Israely, Andriamanitry ny nofo rehetra, Andriamanitra ihany koa. Tonononay zany, anaranay zany, Yahweh Elohim, tonononay ny fahefany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny hazo fijaliana, noentin'ny fanavotana, salut, ny fanekena, nanoloran'ny aina sy ny rany. Proclameko afahako mampita afahantsika mifampizara ato anatin'ity fotoana tombonandro zay meny Jesosy Kristy atsika ity, isaorantsika azy. Ka ny raha maherin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no ambarantsika tsy ahafahan'ny devoly manana herika ato anatin'ny fizarana, ary indrindra ahafahan'ny masom-panahintsika misokatra indray mandray ny famarinan'ny filazantsara. Ny aja sy ny dera dia ho an'ny ray tsy toy irery ihany ary ny fanahy masina avy amin'ray manositra ny teny ny fanahy masina avy amin'ray no mipitsika ny apotsika any ahafahantsika mahay mandray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara. Ny aja sy ny dera dia an'ny ray tsy toy irery ihany ary ny anaran'i Jesosy Kristy no fahefana ahafahantsika mbola manonona izany tombavaka izany. Amen. Eny ary tompoko. Noely, Krismasy, teraka ady hevitra be izy io araka ny zavatra rentsika sy iainantsika mihitsy, expérience ato anatin'ny fanompoantsika. Zao no tia nampitaina amintsika aloha. Ny zavatra misy rehetra, na Noely na tsy Noely, na Saint-Valentin io, na Saint-Sylvestre io, na fetin'ny maty io, na ninonino io, raha ohatra zany miaborde tsoakevitra amin'ny alalan'ireny fety isan-karazany mirindra eo amin'ny fiainantsika andavanandro reny isika, dia hoy aho hoe afaka amarintsika amin'ny soratra masina io, ary afaka ihany koa disointsika amin'ny soratra masina. Dia raha Noely dia afaka miteny isika hoe afaka mandiso zany tsika farak'izay zokony hoe
andro sy volana hoy Paoly tandrimanareo fatratra matahotra ny aminareo aho sao ny sasatra taminareo foana toko sy andininy ray zany zay afaka ansotsika nino hely teboka ray voalohany zay teboka ray faharoa ndray de hoe fa foana ny fivavahandreo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona aho fampianarana izy ireo Matthieu toko 5:10 andininy 7 ary Isaia de mafisy ny Isaia hoe any amin'ny Isaia toko 7:20 andininy 7 hoe manaja ay amolony sy mankalaza amin'ny vava foana ny fivavahandreo amiko arak'ilay Matthieu nivakitsika teo raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy de lay anankiray hoe andro sy volana mazava ho azy araky ny Galatiana toko 4:10 ary be da be ny toko sy andininy afaka samboritsika anadisotsika fa hoe tsy mety ny fankalazana nino hely satria zay de fisainana avy amin'ny fisainatsika olombelona zany hoe isika zany no manakatra io isika zany no mitady profo araky ny maha isika atsika hoe diso ny mankalaza Noely diso ny mankalaza Krismasy fa raha ho amarinitsika indray araka izay fisainana izay ihany de afaka maka toko sy andininy indray isika ohatra hoe Matthieu toko 4:10 andininy 7:20 Matthieu toko 7:20 andininy 7:20 hoe ninona fehezinareo ety antany ninona vahanareo ety antany raha misy olona roa na telo mifanaiky ety antany dia ninona fehezinareo ety antany de fehezina ny an-danitra ninona vahanareo ety antany de vahana ny an-danitra am'izay fotoana zay zany dia afaka ankalazaina indray ny Noely ary zay no mahatonga ny discussion stérile satria samy mitazona araky ny sentipony sy ny fisainana ao anatin'ny fieritreretany ny olona tsirairay atreo de tiako ny misintona fanamariana hoe zava-pona de zava-pona daholo ihany zany rehetrarehetra zany hoe amariniko sy disoiko ninona toko sy andininy ho tsiponitsika ao anatin'ny baiboly araka ny fisainatsika raha tsy mitondra n'lay fruit tsy mitondra n'lay vokatra tsy mitondra n'lay vo manatona ny Jesosy Kristy isika zany hoe amin'ny alalan'lay fanamarinana na amin'ny alalan'lay fandrosoana tsy miteraka toepo sy toe-panahy araka an'Andriamanitra ho atsika dia stérile izay zavatra izay ary ao anatin'ny antsoina hoe échec isika à côté de la plaque zay zavatra zay mantsy de manome endrika fa olombelona tsy tanteraka isika ka raha isika no metraka hoe tsy ankalazaina de lasa isika no mamorona didin'olombelona am'izay fotoana zay satria eo amin'ny baiboly tsy misy hoe tsy azo ankalazaina na hoe aza ankalazaina raha misy manana andiny teny na andiny tsoratra masina mandidy ny vavan'Andriamanitra mihitsy no namoaka azy zany hoe ny fahaterahana d'ailleurs ny baiboly tsy misite akory an'ilay hoe fahaterahana nankalazaina ka raha misy zany mandidy na tsy mandidy ao amin'ny baiboly zany hoe tamin'ny alalan'ny apôstôly ireo patriarka tsara lazan'ny finoana dia afaka miteny amiko hoe azo atao na tsy azo atao tokoa fa raha tsy misy izay de izay le hoe isika no mamorona didy de arak'izay zavatra nambarako faran'izay de hoe foana ny fampianarana arak'ilay Matthieu fa toko 5:10 andininy 7 mivakitsika to hoe foana ny fivavahandreo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy ireo izay le hoe didin'olombelona zay de tsy côté Krismasy ihany fa isika izay mandidy ihany koa hoe tsy azo ankalazaina dia vice versa zany le izy eo double face ny ankilan'izay mankalaza dia ao anatin'ilay didin'olombelona satria tsy cité ao anaty baiboly le izy ary ireo mandidy ihany koa hoe tsy azo ankalazaina de izy mihitsy ihany koa no mamorona didy araky ny fisainana satria tsy ao anatin'ny baiboly io zay tsy azo ankalazaina na azo ankalazaina tsy fantatro raha azonareo lay fanazavako de izay la didin'olombelona hoe foana ny fivavahandreo amiko mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy ary surtout arak'ilay zavatra nylazaiko teo hoe tsy mitondra an'lay tsy mampiditra atsika ao anatin'ilay relation afahantsika manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra tsy toa de any ny tena hoe fahavetavetana be izay zavatra
izay mazava iny alleloia hiditra amin'ny tena atin'ny fizarana ary sika ity tapany ambaratsika manomboka eto ity dia ny fiandohany tantara atraty amin'ny era fiainatsika izany ny amin'ny fankalazana ny Noël. Ny zavatra tsara fantatsika ity resaka Noël sy Christmas ity dia amin'ny dikateny izy hoe fête de lumière hazavana. Satria maninona ny hoe fête de lumière hazavana. Raha miresaka lumière isika dia be da be ny azo ambara amin'izany. Lumière guirlande, lumière ny ampoule, lumière lune, lumière atlas, ny astre, kitana, lumière miteraka hazavana daholo reny. Lumière soleil. Ary eto ny tena ivon'ny fanazavantsika satria miainga amin'io resaka masoandro io no ampimpisin'ny cycle fahaterahan'ny Noël sy ny Christmas. Ho azavantsika zay. Hiditra amin'ny tapany voalohany tsika. Manomboka eto dia misy fizarana anankitelo hitondrako ny fizarana ho atsika. Ny fizarana voalohany dia amin'izay vanim-potoana ny masoandro izay dia resaka sampy. Ny fizarana faharoa indray amin'izay hazavana izay miainga amin'izay fototra masoandro izay hazavana izay indray dia izao tontolo izao babiloniana. Ary ny fizarana fahatelo miainga amin'io masoandro ihany hazavana dia ilay natalis naissance Jesosy Kristy. Ilay tapany voalohany ary no ho jerentsika vetivety dia ilay sampy izany. Inona moa ny hevitry ny hoe sampy? Ny sampy dia amin'ny teny malagasy dia hoe miaty sampy. Isika miaty sampy amin'ny zavatra anankiray mety ho hazo ao anatin'izay no inoko fa iny hazo iny no afaka mitondra fitahiana ho mitondra fanavotana ho mitondra zavatra ohatr'izany ho ahy dia miaty sampy amin'iny hazo iny satria misy finoana mifo atao anatiko hoe satria ity hazo ity afaka manavitra ity hazo ity afaka mitondra fitahiana ho mitahy sy ny sisa rehetra ho dia izay ilay hoe fanompo sampy. Ny mahasampy an'ilay sampy dia satria tsy misy an Jesosy Kristy ao anatin'izay. Baiboly ny resantsika ny zavatra zaraiko dia baiboly foana ary fahamarinana araka ny baiboly. Averiko tsara hoe ny mahasampy ny sampy quel que soit io hoe olona efa maty na hazo tsy miteny na latabatra na trano vola na zavatra ohatran'izany sy ny sisa rehetra mety ho idéologie mety ho toko sy andininy ihany koa dia satria tsy misy Jesosy Kristy ao anatiny. Tsy misy an'ilay famonjena, tsy misy an'ilay salut teo amin'ny hazo fijaliana. Nanolotra ny tenany izy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Tsy misy an'ilay rà Jesosy Kristy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia mety ho toe-panaharaka an'Andriamanitra io. Ohatrany hoe ny bouddhisme, ohatrany hoe silamo ohatra hoe misy hoe ny bon musulman sy ny ohatran'izany tsara toetra. Mety hoe olona piasa amina croix rouge na Lions Club manao asa soa sy ny sisa rehetra tena milofo amin'izany izy fa tsy misy Jesosy ao. Ohatran'izay ny idéologie athée sy ny sisa rehetra sampy zay. Mivelatra be zany zavatra ambaratsika izany. Sampy izy rehefa tsy misy an Jesosy Kristy. Ary everiko tsindrina hoe ny zavatra resantsika dia fahamarinana araka ny baiboly satria ho an'ny olona hafa dia hafa indray ny fieritreretana ny sampy satria izy ivelan'ny baiboly ny zavatra ambarany par rapport amin'izay sampy izay. Eny ary iresaka n'ity sampy ity isika fête de lumière zay mantsy ny tena labazin'izy ity ny masoandro tsy mety maty. Zay ny définition an'ity hoe fête de lumière ity zay no ny angaina izy ity. Maninona moa no antsoina hoe masoandro tsy mety masy solstice invictus amin'ny dikateny. Any amin'iny faritra nordika iny ila bolatany avaratra iny zany raha miresaka ila bolatany avaratra isika ohatra hoe ny globe terrestre zany no alaisika sarentsaina dia ny ila bolatany avaratra dia Eropa miakatra iny miakatra any amin'iny faritra Scandinave tontolon'ny Siberia iny
de ry zareoreo no sorsa ny andohany ity resaka fetin'ny masoandro hazavana ity lumière ity satria tao amin'izy ireo no nisy finoana ny fo araky ny calendriean'izy ireo ny volana iolona décembre 21 décembre sy ny manomboka eo amin'ny 31 octobre eo samaine izay mifony ny tontolon'ny fahafatesana fête de mort zay mifampitohy amin'ny 1er novembre sy ny fetin'ny olo-tsambatra sy ny fetin'ny olo-maty mifampitohy zany zavatra resantsika zany fa tany amin'ny fanimpotsampy izy zay aty amin'ny fanimpotsampy fetin'ny olo-tsambatra sy ny olo-maty modernisé kokoa izy de azonareo nga mantiako tenenina que ce soit hoe zao tontolo zao manatitra voninkazo any amin'ny fasana na milalao any tolambaliny Marie Thérèse sy ny ohatran'izany à partir ny relika na ry zareo eny amin'ny ladoany fitampoa ny donia sy ny sisa rehetra ao anatin'ny fetin'ny maty daholo reny fa misy fanandrona zay le hoe fanandrona izay de miditra amin'ny tontolon'ny astrologie izay izy any amin'ny sampy izay mbola somary original kokoa zany hoe fiandohana fa am'izao vanim-potoana iainantsika zao izy de météo ndray ny météo no manandro amin'ny alalan'ny radar miteny hoe ho tsara ny andro rapitso zao ny température izy cyclone izy sy ny sisa rehetra prévoir an'izay izy attention intelligence artificielle misy esprit daholo ao ambadiky reny tahaka ny télévision tahaka ny jeux vidéo tahaka ny vaovao mandeha amin'ny télé tahaka ny zavatra ohatran'izany source politique propagande sy ny zavatra ohatran'izany fa lay tontolon'ny astrologie resahako eto de science occulte ary ao anatin'izay science occulte izay tontolon'ny majika occultisme de milomano ao manandro ary raha vao miresaka an'izay manandro zay isika de miditra amin'ny tontolon'ny fanimpotsampy ao anatin'ny rita fivavahana mihitsy misy adoration misy louange misy culte misy sorona misy voaingantsika voatselitsika nanazava ny tontolon'ny piny voadoa voadoro misy zavatra ohatran'ireny mihitsy afahana milomana ary be da be ny gasy mipratika an'izany fanandrona de ao anatin'ny fanandrona no mandray vision fa tontolo mystique tontolon'ny occultisme de ao no mandray fahitana amin'ny alalan'ny fanandrona dia arak'ilay tononandro nordika nambarako teo hoe volana octobre ny volana décembre ny 21 décembre eo amin'io 21 décembre io 3 jours eo izy na 2 jours mihilana ny globe terrestre de iny côté nordika iny hémisphère nord iny manalavitra ny masoandro ary ny any amin'ny tapany atsimo ny any amin'ny tapany ambany manakaiky ny masoandro zany 6 mois manana hazavana fa le aty ambony aty amin'ny tontolon'ny côté nordika ao anatin'ilay fanandrona manalavitra ny tontolon'ny masoandro de izay lay hoe fetendry zareo satria mifanindry amin'izay ihany koa manomboka amin'le volana octobre de en abondance ny vokatra jinjaina sy ampidirina ao antsopotra sy ampakarina satria hiditra amin'ilay solstice hivernal ary amin'izay fotoan'izay dia lasa ny hazavana lasa ny masoandro fa eo indrindra araky ny fanandrona sy ny fahitandro zareo de hoe solstice invictus zany hoe masoandro tsy resy mifoa ao anatin'ilay fanandrona misy zavatra misy message important be ao anatin'izay hoe masoandro tsy resy izay satria ilay masoandro mihilana eo dia manambara n'ilay bibilava tsy mety maty Ouroboros lay bibilava mihinana ny rambony asa raha tadidinareo tamin'ny mondial misy an'ilay message miafina iny afatra subliminal hitanareo le somary endrika kakaoety amin'ny voalohany izy lavalava de be miforitra le izy mihinana ny rambony de lasa mame endrika kakaoety de miodina de mialehibe amin'ny écran de somary miembotra kely miverimberina ao anatin'ny publicité 20-30 secondes na ohatran'izany miverimberina imbe da be izy rehefa misy temps mort kely message subliminal manambara n'ilay bibilava tsy mety maty hoe éternité infini tsy manapataperana izay resaka éternité izay nefa izay resaka infini izay
dia attention fa ny tontolo ny filazantsara ny tanan'Andriamanitra ny soflan'Andriamanitra fiainana mandrakizay no manana ny fanalahidiny fahafatesana vie éternelle fiainana tsy manam-pahataperana dia izay no usurpeny Satana ary zay le message subliminal nanambarako teo dia izay ihany koa ny afatra miafina ato ambadika ty hoe solistis invictus lay masoandro resy lay azavana mihilana dia rehefa tapitra ny 6 mois cycle fihilanana zany hoe mihilana ilay masoandro dia tapitra ilay 6 mois dia miverina indray ny renaissance an'ilay masoandro velona indray dia mitohy foana izay cycle izay ka izay finoana izay no adorendry zareo sy tsindrina ary omena voninahitra siasina hoe masoandro tsy resy zany hoe mihodina foana izay cycle izay dia izay fiodinan'izay cycle izay au moment précis ao anatin'ny fanandrona no tsindrina sy adorena dia izay lay mivadika sampy satria foazina amin'ny alalan'ny finoana fanandrona miainga ao amin'ny filomanosana ao anatin'ny tontolony mystika sy ny tontolo occultisme amin'ny alalan'ny astrologie efa nisy fotoana teto ny teny hoe Bélier, Cancer, resaka astrologia, ny Vierge, Lion, Capricorne sy ny sisa rehetra karazana biby misy pouvoir daholo mifanandrify amin'ny tombonandro sy ny tononandro ao anatin'ireny tahaka ny hoe Alahamady, Alakabaro sy ny tsy haiko tsony Alaharotsy tsy fantatro amin'ny malagasy fa araky ny fanandrona malagasy dia misy pouvoir izay mifanandrify amin'ilay masoandro misy hery cosmos zava-miafina be zany zavatra zaraintsika zany ao amin'ny tontolon'ny cosmos misy énergie zareo mpandala ny occultisme ny méditation sy ny yoga dia mahay mamoa an'io énergie io ary amin'ny alalan'ny masoandro sy ny filanan'ny globe sy ny toninandro sy ny filaharan'ny kitana sy ny zay lay zavatra ambarantsika sampy satria tsy misy Jesosy Kristy ao anatin'izay tsy misy fiainana mandrakizay ao anatin'izay tsy misy raha Jesosy Kristy ao anatin'izany zavatra resantsika izany dia izay le anton'le famaritana hoe sampy na dia misy zavatra tsara voafo na dia misy énergie na dia misy hery na dia misy zavatra afaka andrindrana ny fiarahamonina ary ao anatin'izany fa nazavaintsika teto zany dia izay no mahasampy azy ary ny tena danger dia ampidiry ny démonie ao anatin'izay zavatra mamirapiratra azavana lumière izay ny zanak'olombelona ao anatin'ny culte ampidiriny amin'ny azavana fotsiny fifaliana sy ny zavatra ohatran'izany dia mietatra culte izy dia lasa adoration sy ny zavatra ohatran'izany dia tafasaraka amin'ny Kristy ilay olona tsy manana fisainana sy fieritreretana hiadorean'Andriamanitra sy Jesosy Kristy fa izay zavatra izay no adorena sy admirena ary mazava ny tenin'ny Baiboly hoe tsy misy mahay manompo tompo roa fa ny anankiray tsy maintsy ho tiany ny anankiray tsy maintsy ho alany ary zay tsy am'resaka momoana ihany fa amin'ny contexte sy ny zavatra be da be fisian'ny sampy sy ny fisian'ny fahamarinana ary zay no mahatonga ny soratra masina nampianatra antsika hoe tsy afaka miaraka Kristy sy Beliala mazavatra eo dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay culte sy ilay ritatra zareo dia tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe azavana fetena izay amin'izay resaka masoandro tsy mety maty izay filanan'ny hémisphère nord sy ny tontolo mifandraika amin'izay nofoazana tamin'ny alalan'ny fanandrona sy ny occultisme ny tontolo mystika rehefa monsieur plongé ao anatin'ny monde astral tsy mijanona fotsiny amin'izay fa eto le culte eto lay rita eto lay mampiseho an'le hoe miadorery zareo eto le hoe mampiseho an'le mivenere mihitsy ry zareo mandeha amin'izay ny resaka finoana isan-karazany ohatra hoe misy ny hazo arbre sacré raha amin'izay ny resaka an'izany arbre sacré izany tsika mahafantatra an'izany tsika raha vao ao Antananarivo ohatra au plateau na any anindran-tany partout feno an'izany misy tonga dia finosana lambamena dia eo mandatsaka rahanosy rahanomby sy arak'izay takiny lay fanahy dia eo amin'izay no mandeha ny culte mandeha ny fétichisme isan-karazany fianjahana sy ny zavatra ohatran'izany dia ato amin'ity tontolon'ny solistis invictus théorie nordique izay ny fota amin'iny ila bola tany avaratra nambarantsika teo iny hoe Scandinave Sibérie iny dia misy ihany koa ny hazo sacré izay natokan'izy ireo mihitsy spécial tsy tadidiko ilay anaran'le izy fa
rehefa miilana tonga amin'ny fotoanany vanim-potoanany ririnina mila bolatany avaratra dia mihitsana ny ravikazo fa io azo sacré io manome image ihany koa ny hoe racine vitan-jareo métude minutieusement amin'ny antsipiriany mihitsy hoe ny racine dia tontolon'ny aizina satria any ambanin'ny tany tahaka ny démonie amin'ny raisonnement akapobeny social de hoe ny démonie zany dia ny hafa dia any magma any ambanin'ny tany lanitra any ambanin'ny tany dia ny velan'ny tany ilay mamosy mamelana mandefa ny ravikazo sy ny tahaka izany dia iny indray lay hoe vokatra iny lay hoe toy ny hoe vokatra fitahina satria mamelana ravina maitso dia ny tontolo ambonin'ny tany zany no fiainana miteny ohatran'izany lay hazo ary vitan-jareo m'interpréter ary teotsika dia niteny hoe arbre de vie arbre sacré fa azadiny fa nisy an'ilay hoe arbre de vie tao amin'ny sahanedena ary any bokin'ny apokalypsy le hoe azonaina zay maharesy no mahafaka manana anjara amin'ny azonaina izay maharesy apokalypsy 2 apokalypsy 3 7 église izany dia manambara fa lay intelligence ny satana hoe usurper foana ny vérité biblique sy ny vérité ao amin'Andriamanitra tsy toy lay fiainana mandrakizay vie éternelle arak'ilay usurpation anty satana tamin'ilay message nyresantsika teo hoe afatra miafina subliminal ouroboros lay serpent tsy mana-pahafatesana fa manana ny fiainana mandrakizay. Alléluia. Izany lay fahendrena mifoha ao anatin'ny fanompontsampy mifanitsy amin'ity resaka solstice invictus fête de lumière ity. Ary tsy mijanona amin'izay resaka hoe arbre sacré zay ihany hoe io no miantoka ny fiainana, io no miantoka ny vokatra en abondance, io no vie amin'ny arbre sacré azy, io no fialokalofana, io no mamoa satria lay arbre mihitsana ravikazo au moment en hiver, début en hiver, mbola ho avy ny cycle zay amelana n'iny arbre iny indray ary izy no miavaka amin'ny arbre maneran-tany amin'iny côté nordika iny sy ny ila-bolatany avaratra iny. Alléluia. Dia tsy mijanona amin'izay resaka arbre sacré zay ihany fa io arbre sacré io manome préfiguration an'ny arbre de Noël satria ao amin'zareo tontolon'ny nordika io dia décorena mihitsy amin'ny alalan'ny paoma, décorena amin'ny zavatra ohatran'izany asiana jiro, labozia, reny endrika citrouille reny antokantona amin'ny hazo. Rehefa tonga lasa ilay masoandro mba hisin'ny hazavana zay maha fête de lumière azy satria lasa ilay masoandro pour 6 mois dia manomboka eo indray fetena solstice invictus masoandro tsy resy dia décorena amin'ny hazavana sy ny zavatra ohatran'izany hamirapiratra ilay hazo mihitsan-dravina satria sacré, satria misy hasina, satria manan-danja, izay no nofoazan'ilay finoana fanompontsampy. Atreo iny tsy mijanona fotsiny amin'izay resaka hazo zay ihany fa mitohy ihany koa amin'ny resaka héroïsme. Misy héros mifohy ihany koa tao anatin'ny finoana ary io héros io dia mamoa an'ireo dieu de tort sy Andriamanitra Odin, ny Apollon sy ny zavatra ohatran'izany. Maninona no miteny an'izany? Satria araky ny finoan'ireo olona nordika ireo tao anatin'ny fanandrony sy ny fanompony sampy dia misy personnage mihitsy tena hoe be volombava manana endrika lehilahy antitra mitaingina kalèche ary valo no isan'ny soavaly mitarika anazy na tsy soavaly ihany koa fa mety ho biby hafa izay voatokana araky ny finoana mifoha amin'izy ireo ary ny biby ihany koa dia voasoritra fa sacré mpitondra vokatra sy mpamatsy
ao anatin'izay hoe maty hazavana izay, ao anatin'izay hoe vanim-potoana hiditra amin'ny fisitahany masoandro izay ary hiditra ao anatin'ny toy ny antsoina hoe sobrana fahamaizinana izay andalo vetivety any satria ilay masoandro dia tsy resy. Ary izay no manome préfiguration an'ilay Père Noël miaraka amin'ny kalesha sy ny zavatra ohatran'izany. Mitondra kilalao, mitondra fanomezana, irairanaiky izy hoe Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, ainsi de suite. Fa izay ihany koa dia mbola misy message miafina ao ambadikin'izay hoe tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy, ary mbaran'ny Baiboly zany tsy misy avy any an-danitra afa-tsy ilay zanak'Andriamanitra ihany. Ankoatra ny zanak'Andriamanitra dia ilay Nazera. Jesosy tsy Petit Papa Noël. Fa eto dia misy an'ity personne métamorphosé, maka endrika Dieu de tority, héros, hitondra vatsy, hitondra tsinjo, hitondra tosika fameno ao anatin'ny moment izay fetena sy adorena noho ny fihilanana hemisfera nord araka ny toetrandro mifoha ao anatin'ilay monde ny astrologie fanandrona. Dia ainsi de suite, ny robe, ny fiakanjo rehetra, ny fivoahana, dia nisy ora précis mihitsy tamin'izany araka ny tantara sy ny finondry zareo ihany. Ary mazava ho azy ao anatin'ny aizina obscurité satria mihilana ny masoandro, dia mazava ho azy inona no mivoaka ao anatin'ny tontolon'ny aizina. Avelako ianao amisavisa sy amantatra an'izay. Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy dia avy tao amin'ny mazava izy, fa ilay personnage préfiguration resantsika eto dia misy révélé ao anatin'ny aizina amin'ny endrika deux de toro, héros, hanavitra, hitondra varitsinjo tosika fameno sy ny zavatra ohatran'izany, ainsi de suite. Alléluia. Mampisaitsaina. Zavatra misy zany zavatra resantsika izany, ary mbola culte adorena sy admirena any amin'iny faritra nordika matanjaka be iny Scandinavia, Sibérie iny zany zavatra resantsika izany, zany historika zaraintsika izany. Mazava iny nambarantsika teo hoe lay 21 décembre 3 jours mitohatra aty amin'ny 25 décembre, fête de lumière, dia nifota amin'ny alalan'ny fahitana fanandrona ary nisy ny Dieu Andriamanitra endrika Père Noël, Dieu de Thor, na mety ihany koa Andriamanitra Odin na Apollon, zavatra ohatran'izany niseho miaraka ao anatin'izay personnage acteur. Dia volo mantsy tia mampiasa acteur be da be amin'ny maha multitude des anges déchus azy, dia ao anatin'izay diversification zay fahasamihafana zay dia miendrika manana masque be da be izy bal masqué, fa izany ny antony hoe ambody mitafody zanak'ondro reny, mahay manova ny endro mitahaka ny zanaky mazavy sy ny sisa rehetra aitsika rehetra izany. Dia ity ny saika adiniko, le arbre sacré io tena misy fotoana mihitsy zareo manisy kitana, ary tsy hoe misy fotoana fa tena hoe eo amin'io arbre sacré io arbre voatokana io asina kitana ery amin'ny farany tendrony ery. Kitana 10 zoro. Fatatsika hoe raha miresaka kitana 10 zoro zany tsika dia eo amin'ny androny Baphomet. Mamperitreritra fifandrifinjavatra ve amin'Andriamanitra selon moi zany, satria Andriamanitra tsy misy temps, tsy misy espace, tsy misy zany par hasard zany. Fa ny zavatra misy dia hoe ity endrika fanompotsisampy tany amin'ny taonjato maromaro ny foronan'ny tany ity no mbola adorena amin'izao vanim-potoana izao ny tontolo monde
mondialisation ary be da be miamahazo vahana makatoerana plus que hoe fanamasina plus que hoe fahendrena rahatsoratra masina plus que hoe fanompona zay mampangeta enan'Andriamanitra tsy to tady olona fantatra izy a ivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Faranantsika le resaka kitana teo a de hitanareo ihany koa rehefa manao décoration hazo noely ny izao tontolo zao a dia tsy maintsy misy kitana fa be da be ny tsy conscient tsy consciente za tsy miapanga eto za tsy hoe aza manao arbre de Noël na mametraka didin'olombelona tsy ao am'izay fa mezaka fotsiny am'zara minimum d'information satria tsy ampy ny fotoana ahafahantsika hoe ay tokoa ve izany ny tantarany zavatra nisy mikasika an'ity resaka Noël ity. Côté biblique ary tsy adinontsika alleluia tsy adinontsika fa tamin'ny andron'ny helléniste raha miresaka helléniste izany tsika dernière 165 avant Jésus-Christ zay fifandrifina zay mety diso itsio am'izay ireo mahery fo jiosy izay tamin'ny andron'ny Alexandre le Grand niaran'ny fanjanahana de izy ireo no nantsina hoe helléniste révoltant izy ireo zany lay patriote ty kolotsaina jiosy ty firenena jiosy tsy nanaiky mifanandevozana de nahery vaika be ny fanoheran'izy ireo tam'izany ary ny papaory tam'izany dia ny grika ny romanina izay niaraka tamin'ny dieu de Mithras. De raha iresaka indray tsika hoe tokony makabe hoe iza Mithras misy passage kely ihany izy ao amin'ny baiboly de fatatsika tsara hoe ilay masoandro tsy resy zay mihitsy ny anaran'io lehilahy io fifandrifinjavatra ve sa kisendrasendra ary io epokany helléniste io fatatsika ny vetavetaina ny tepoly ny biby maloto nampiakarina teo amin'ny altara ny favetavetana rehetra ny karazana corruption nampakarina tao amin'ny tepoly sotrany tsy zakany jiosy zany satria nanana ny kultura judaisme toy ny hoe io am'rovy io na ohatra hoe hitatsika ny katany Manakara io misy ladoany de nanapazana henan-kisoa sy ny ohatran'izany de fatatsika ny tantara niaran'ny fitsaram-bahoaka lay vehivavy hoe mpino nandeha tamin'ny fataitairana tao anatin'izay tranga izay de voatohitohina mihitsy ny ara-panjakana nisy intervention an'ny État de ohatran'izay koa satria ny resaka finoana dia tena sacré be surtout amin'ny olona religieux ny olona fanatika. Jesosy Kristy nampianatra antsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo s'adresser amin'ny fanatika zany isika zay fanatisme de tamin'ity epokany helléniste ity misy an'ty dieu de Mithras ity andriamanitry ny persianina izay nandravarava be mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany ary notompoin'ny romanina ihany koa tao anatin'ny corruption na de hoe andriamanitra zareo persianina iranianina ary noho ity dieu de Mithras ity vainqueur foana amin'ny ady atao izay la lumière ny hoetiny izay le fahazavana ny hoetiny izay le vokatsoa izay le en abondance vokatra nateraky ny fanompona sy ny fiarahana ady io aresaka ady ny tolona minofo amandra manafika mamono olona sotran'izany fa tsy lay ady selon la Bible hoe isika tsy mitolona minofo amandra de azonareo ny message tiako ampitaina am'izay premier siècle sy 4e siècle niainana an'izay vanandro helléniste izay mandalina makabio kely dia misy an'ity tantara hoe neto koa fanazavana tsotsotra ity lay andriamanitra tsy resy Mithra mandresy foana izy tam'izay rehetra nataony tamin'ny ady natrehany zay ny amin'iny resaka sampiny zay ny famitinana tsotsotra itsymbadika indray sika mity amin'ny resaka babylonianina izao tontolo zao ekeko fa ny sampy de babylonianina fa eto de resaka babylonianina vanim-potoana fiainatsika mondialisation raha izay ny tantaran'ity hoe fête de lumière ity tiako aloha mampatsiahy amintsika hoe azadiny fa
nisy teo amin'ny tantaran'ny fiainantsika zanak'olombelona izay nantsony hoe siècle de lumière izany. Ity siècle de lumière ity indray ohatrany hoe fanimpotsampy fa ankolaka ary ihany koa modernisé kokoa fa tsy lay rita hoe miadore vatakazo, tsy lay rita hoe mino tontolo mistika mivantana be, poapoa majika manandro astrologie tonga de hoe voyante sy ny zavatra ohatran'izany, fa somary déguisé izy ity. De raha miresaka an'ity tontolo babyloniana ity isika de miditra amin'ny efa natsitsika teo hoe resaka météorologie, intelligence artificielle, esprit daholo ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany rehefa surdimensionné eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny toetsaina sy ny toe-panahin'ny olona mitondra azy any amin'ny fikendrena ka manosika azy analavitra ny fahamarinan'ny baiboly sy manosika azy analavitra n'Andriamanitra tsotoa efa esprit zay. Ary zay le hoe mondialisation y compris tony zavatra ampiasaitsika itony hoe Facebook, TikTok, sy ny zavatra ohatran'izany. Ary ny fréquence sy ny 4G, 5G, 6G maka ny toeran'ny fanamasina. Zay le hoe mondialisé la izy. Dia amin'ny tontolon'ny mondialisation, amin'ny tontolon'ny babyloniana, ity fête de lumière ity dia ireny hitantsika mamirapiratra ohatrany nataon'ny filoham-pirenena hoe 4 3 2 1 0 tonga de manapika interrupteur de tanaka be taloha hoe mirehatra ny jiro eo Ambohitsirohatra. De tsy any ihany fa partout dans le monde entier décorena ny sapin, asina lumière, ainsi de suite, ny Père Noël, ny commercial, ny zavatra ohatran'izany, ny fandravahana kintana babyloniana satria mandeha amin'izay ny toka, ny filalaovana vehivavy, ny bagara, ny publicité isan-karazany miaraka amin'ny message miafina sy tsy miafina fa vetavetana izay mahatonga ny zanak'olombelona ho revo sy taraiky ao fa miataka hatrany amin'Andriamanitra ary tonga tsy mino an'Andriamanitra satria tafiditra ao anatin'izay confort babyloniana izay, tafiditra ao anatin'izay hoe lumière tratran'ilay manjelanjelatra hazavana dia jamba. Asa raha tadidinareo i Paoly, Saul lasa Paoly lalana makany amin'ny Damascos rehefa tratrany manjelanjelatra hazavana Jesosy Kristy. Iza moa ianao tompoko? Izao Jesosy Kristy, Jesosy Kristy no miteny fa tsa izay enjehanao. Tratran'ilay hazavana, gloire fa mirapiretan Jesosy Kristy, Paul, apôstôly dia jamba izy. De usurpation an'ny Satana ihany koa hoe fête de lumière babylonienne, guirlande, cadeau, Père Noël, bazar de Noël, promotion de Noël, sy ny sisa rehetra mamirapiratra. De jamba izao tontolo zao de adino Jesosy Kristy, adino ny voninahitr'Andriamanitra, adino fa nisy maty teo amin'ny hazo fijaliana, zanak'Andriamanitra tsotoa, sarobidy, ary tena hoe sacré zany hoe ny zanak'Andriamanitra mihitsy nolotra ny aina, volonté divine, volonté an'Andriamanitra tsotoa teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana asa ianao. De adino zany vida ny sain'ny olona, tsy ao anatin'ny sain'ny olona intsony zany satria tratran'ilay mamirapiratra, usurpation an'ny Satana. Jesosy Kristy, i Paul apôstôly niona tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny lalana Damascos de eto ndray misy any izao tontolo zao niona amin'ny Satana amin'ny alalan'ny fête de lumière manjelanjelatra rehetra, lalana ho any amin'ny fahaverezana. Jamba izao tontolo zao. Tanareo fa miteny foana ny zavatra resahantsika misy an'izay usurpation an'ny Satana izay foana, côté fahamarinana baiboly, côté usurpation an'ny Satana, paradoxe zay zavatra zay mirazotra fa tsy miray lalana. Zay ny resaka izao tontolo izao. Alléluia. Babyloniana. Hiditra amin'ny resaka fête religieuse am'izay isika. 25 décembre. Raha miresaka 25 décembre isika dia fety religieuse izy io, fety religieuse. Raha ny baiboly dia miaraka ny baiboly dia ny 7 fêtes juive ihany. Ny fety jiosy anaky fito ihany. De raha ny fety jiosy mifanitsy amin'ity resaka Noël sy Christmas ity dia ny Hanouka,
fête de lumière mifampitohy amin'ilay makabeo heléniste nyresantsika teo a satria tamin'izany vanim-potoana izany dia nisy ny aina ho an'ny jiro izay firetana tokony ho iray andro ihany fa lasa naharitra valo andro 8 jours ny chiffre 8 dia misy signification ihany koa selon la Bible dia izay toy ny hoe miracle sy fahazavana izay niaraka tamin'ny firetam-pony jiosy mpanohatra tamin'izany vanim-potoana izany nanoloana ny fanjanahana sy ny fametavetana ny tempoly dia lasa culte ary lasa fête juive voasoratra amin'ny baiboly zany Hanouka fête jiosy fa ny 25 décembre fahateran'i Jesosy Kristy dia tsy misy mialatsiny amin'ny tenany ity tsy misy toko sy andininy mazava milaza fa teraka 25 décembre Jesosy Kristy fa miainga eo ilay hoe concile de Nicée any amin'ny faritra Turquie amin'izao fotoana iresantsika izao tany ny traité natao dia ireo gradé tamin'izany ny emperora tamin'ny androny Constantin ireo gradé tamin'izany vanim-potoana zany no ndraisaina hoe andoranga atao 25 décembre eto indray dia mamoa an'ilay zavatra nyteneniko teo hoe fifandrifinjavatra vasa fête de lumière fa misy côté positif izay ary misy côté négatif arak'ilay nambarako tany amin'ny fampidirana hoe io dia afaka aratsiana sy disoina farak'izay zokiny ary afaka amarinina farak'izay zokiny ihany koa fête de lumière satria misy an Jesosy Kristy teraka arak'ilay ambara any amin'ny Luka toko 2:1 sy ny toko sy andininy any amin'ny filazantsara hafa hoe fampamonjy ny teraka ho anareo ao anio ao an-tanànan'i Davida dia Jesosy Kristy tompo fa aminanina tany amin'ny Isaia toko 7:5 fa zaza niteraka ho anareo ny fanapahana eo antsorony mpanolotsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrehan'ny fiadanana na zay le mpanolotsaina mahery teo dia 25 décembre fête de lumière dia nosafidina ihany koa lay daty ho iateo hoe fifandrifinjavatra ve satria teraka Jesosy Kristy ary tonga tao amin'ny aizina ny mazava Jesosy Kristy ilay mazava tonga teto amin'izao tontolo izao maizina izasinao dans l'obscurité ary tamin'ny voalohany tany tsy nisy endrika fa foana maizina satria ilay esprit any Satana iny ilay obscurité nanamaizina ny tany fa nisy an'Andriamanitra tsy toteraka zay le hoe natalis naissance Jesosy Kristy dia miverina indray amin'ilay zavatra nilazaiko hoe afaka disoina farak'izay zokiny io afaka amarinina farak'izay zokiny arak'ilay toko sy andininy efa nomeko tany ambony tsy maninona fa veriko hoe raha ohatra marinina io dia hoe ninina fehezinareo ety an-tany dia fehezina any an-danitra ninina ekenareo ety an-tany dia ekena any an-danitra Matthieu toko 5:12 andininy 7:12 Matthieu toko 7:12 andininy 7:12 manamarina isika zany sy ny atoko sy andininy hafa afaka raisitsika anamarinana an'izay hoe tsy misy fahadisoana mihitsy misafidy ny 25 décembre par rapport amin'ny fanazavantsika tsotsotra miainga hoe teraka Jesosy Kristy tonga teto amin'ny tany aizina fête de lumière dia ankalazaina izay na dia tsy précieux ilay daty fa concile de Nicée la izy fifanekena tao a Turquie vohitra amin'izao fotoana iresantsika izao dia afaka disoina ihany koa hoe foana ny vavahandreo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ao fampianarana izy Matthieu toko 5:7 andro sy volana ary fotoana nitandremanareo matahotra any aminareo ozipoly fa nisasatra foana taminareo Galatiana toko 4:10 sy ny toko sy andininy hafa afaka andisoina an'izany dia nofitiantsika taminy hoe attention ny toe-po fifandraisana amin'Andriamanitra tsy to fa ninina ambarantsika dia didin'olombelona foana ny ambarantsika na amin'ireo mankalaza na amin'ny côté hoe tsy mankalaza fête religieuse ny fête religieuse dia tsy midika hoe mahavonjy ny tontolon'ny religion mihitsy dia tsy famonjena
raha miresaka religion izany tsika de mitovy amin'ny resaka hoe makatoko sy andininy a sabata, makatoko sy andininy a lalàna, makatoko sy andininy a fitenena amin'ny teny tsy fantatra, makatoko sy andininy a fisaroman-doha, makasatoko sy andininy a misaraka ny lasy vavy, makatoko sy andininy a ainsi de suite hatrany hatrany. De tsindriko iny toko sy andininy iny. De iny no anorenako ny fahamarinana fatsy Jesosy Kristy. Misy poabe zany zavatra lesantsika zany. Fa raha ohatra isika miorina amin'ny Jesosy Kristy, de mazava ho azy fa la entité ny fahamarinana. Raha izay entité ny fahamarinana zay de isan'izany ny resaka vokatry ny fanahy zay tsy afaka angalarin'ny démonie na de afaka manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary izy. Fa ny vokatry ny fanahy tsy manda ny herin'i Jesosy Kristy, tsy manda an Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy misy lalàna manohatra an'izany. Misy poabe zany zavatra resantsika zany. Fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra afaka mitondra tunika, mampiseho hoe manana ny vokatry ny fanahy, mitondra etikety amin'ny tandrina sabata, mitondra fanomezam-pahasaovana amin'ny teny tsy fantatra, mitondra zavatra ohatran'izany. Za de mpampianatra, za de mpaminany, za dia profeta, za de mpanasitrana docteur, za de ministère anankidimy, sy ny sisa rehetra. Usurpation, ambodimy tafody zanak'ondry. Zay nampitandreman'i Jesosy Kristy atsika. Religion daholo zany. Fa ny tsy religion de Jesosy Kristy. Alléluia. Ny zavatra resantsika eto hoe 25 décembre concile de Nicée, ilay fifanekena traité tao a Turquie am'izao vanim-potoana izao izy Nikisville tam'izany vanim-potoana izany nanaovana an'ilay traité zay au moment précis ny safidianana ny fête solstice hivernal de arak'le fanazavana antsika teo hoe resaka hazavana Jesosy Kristy tonga, zay zany no tsy fantatro sa tsy nivory tao fa zay no image hitondrana an'le izy. De hoy isika teo afaka disoina, afaka marinina. De mijanona ho religion tsy mahavonjy. Ka eto de mampita hevitra amitsika. Manina moa tsika miady hevitra be amin'ny zavatra tsy mahavonjy. Aza mankalaza. Zay de mankalaza. Zao de zavatra. Ny dikan'izay dia focalisen'ny Satana isika ao anatin'ny antsoina hoe zava-pona. Au lieu de hitodika amin'Andriamanitra isika, io Jesosy Kristy, ny entité an'Andriamanitra tsy to, tao amin'ny tena ny notoeran'ny fomba an'Andriamanitra, fahafenony ny fomba an'Andriamanitra rehetra, la plénitude du Père Céleste, tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. De au lieu de hibanjina Jesosy Kristy isika, de mibanjina amin'ny zavatra stérile. Ary mampanahelo fa lay fety religieuse ao isika no manamarina fa hoe mpanompon'Andriamanitra isika, ao no mandiso isika fa hoe za de manompo an'Andriamanitra satria za tsy mankalaza ny hoe ary zay ny lasa toriko. Erreur fondamentale. Erreur fondamentale. Mitory azy zany de hoy zakony hoe tsy mankalaza Krismasy de izay no toriko, makatoko sy andininy be da be de izay no tsindriko. Tsy azo ankalazaina sy Krismasy, fety tsampy sy ny sisa rehetra. Au lieu de mitory an'ilay entité Jesosy Kristy, famonjena salut. D'accord tsy biblika ny Krismasy, d'accord tsy ao amin'ny soratra masina ny Krismasy, fa fête religieuse. Fa na de ny fety jiosy anankifito ary, izay ao anatin'ny Baiboly, izay fête religieuse ihany koa fa selon la Bible mihitsy, fanekena ho an'ny jiosy, dia tsy famonjena ho an'ny jiosy. Ary za miteny an'ny jiosy rehetra, namako na tsy namako, fa zay rehetra tsy manana an Jesosy Kristy ary zay lay zava-dehibe zay, dia tsy afaka andova ny fiainana mandrakizay. Voalaza ao amin'ny filazantsara epistiliny Jaune zany, zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Donc zany, ny olona anankiray miaina sy manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fête religieuse na tsy mandray ny fête religieuse izy ka tsy manana an Jesosy Kristy, dia vida ny fanompony. Alléluia. Zéro ny fanompony. Tsy ahita an'Andriamanitra izy. Fa ny olona anankiray, jiosy izy, na tsy jiosy izy, miaina fête religieuse. Religieuse ny resahako eto.
ka manana an Jesosy Kristy izy ao am-pony a. De za tena siora miteny amintsika fa Jesosy Kristy akory a tsy adala izy fa endry izy. Ary izy a mitondra ny olona anankiray ao anatin'ny fitombona de maneho hatrany a ny fahatsarany sy ny fahamarinana. Izay le fitombona izay a izay no misarika tsikelikely ny olona anankiray hiala ao anatin'ireny resaka endoctrinement ireny, reny resaka religieuse ireny, reny resaka religion ireny. De plus en plus lay olona mahita intimité an'Andriamanitra, de plus en plus lay olona mibanjina an Jesosy Kristy tao amin'ny tena no nitoerany fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra, dia izay lay fitombona ambara-patongany any amin'ny fahatanterahana. De rehefa tena feno ao anatin' Jesosy Kristy dia tsy misy toerana anjara toerany doctrine sy ny religion intsony ao anatiny de mazava ho azy fa miala ny resaka fety religieuse, miala ny zavatra ohatran'izany, miala ny tsy amin'ny finanana sy ny fisotroana, miala ny andro sy ny volana, miala ny zavatra rehetra rehetra tahaka izany zany firindrana eo amin'ny fiarahana manompo fiombonana ao anatin'ny fanompona esprit ana communion, miala izany rehetra rehetra zany fa iray ihany izy rehetra tahaka anao, iray aty amiko izy Jesosy Kristy. Zay ny afatra tiako ampitaina amintsika atao anatin'ity resaka Noely sy Krismasy ity. De raha manontany anareo a, satria be da be nareo nandefa message tamiko hoe dililo ve mankalaza Krismasy sa tsy mankalaza Krismasy? Za tompoko a dia tsy mankalaza Krismasy a, fa tsy manohatra ny olona mankalaza Krismasy. Mahay metry Ozy Paoly a, mahay mitomba tamin'ny mpahay lalàna dia tonga mahay lalàna, tamin'ny tsy mahay lalàna dia tonga tsy mahay lalàna. Zava-dehibe zany. Aoka tsy anao zay atafotoana namantsika isika, surtout miapanga. Fa raha voarainao ny zavatra nazavaiko teo hoe fête religieuse, fête tsy religieuse, misy Jesosy tsy misy Jesosy, raha narahanao tsara ny fanazavana dia tokony misy zavatra voarainao anatin'izany. Ny zavatra farany ampitaina amintsika dia hoe tandremo ny tontolon'ny Babiloniana. Zay Babiloniana izay dia le mamirapiratra tapany faharoa ny resantsika teo hoe lumière be fotsiny mahajambena izao tontolo izao, boîte de nuit, resaka finanana sy fisotroana, resaka reny mondial reny, starahaka sy ny sisa rehetrarehetra reny, tsy misy Jesosy mihitsy. Fa ny fête religieuse zay organisation ho fiombona posy, fiombona mpanahy, zay afahana occasion misaisira hoe misaisira occasion hiteran'Andriamanitra sy hanaovana asa selon la Bible, ho fanampina namana, mamangy ny kamboty, manantena, marary sy ny sisa rehetra, tsy de hitako loatra ny maratsy an'izany, fa ny zavatra aza atao androko hevitra anao raha ohatra ianao mbola ao anatin'izay fête religieuse zay dia ny resaka culte, ny resaka rite, fanompona. Aza fangaro amin'ny fanompona izy io. Aoka hijanona fotsiny hoe fety miara-mifaly amin'ny rahalahy sy ny ranabavy mpiara-miangona sotran'izany, fa tandremo ny adoration anao sy ny louange anao miady mire, satria zany zavatra tena saro-piaro amin'izany Andriamanitra, ary tena hoe toy ny hoe tena hoe mitady fitiany zany amintsika Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zany dia tiany ho azy rery zay. Amen, alleluia. Tian'Andriamanitra hoe izy rery ihany ny adorena. Tian'Andriamanitra hoe izy ny prosterné aminy isika, manandratra louange aminy isika, fa tsy amin'ireny zavatra ireny. Dia ohatranao ny fisehoan'izay endrika izay, raha ohatra hoe misy ny arbre de Noël dia za mitoléré ihany hoe resaka ohatra hoe sapin de Noël mipetraka fotsiny hoe décoré na solotra zany, asiana guirlande eo am-piangonana sy ny zavatra ohatran'izany, mitoléré an'izany fa ohatra hoe mireprésenter an Jesosy Kristy amin'ny saribakoly kely tsy mahalala azy araka ny nofo intsony isika, ary indrindra tsy nahita endrika akory ianareo. Ozy Elohim any amin'ny bokin'ny Exodosy rehefa niona tamin'Andriamanitra tsy toy Mosesy zavatra ohatran'izany eviteo. Fa izany piège tsotsotra. Mety conscient isika tsy conscient, fa androany ianao mahalala an'izany
de mampita aminao mesazy fa nantenako zao rehefa tratran'izany tao amin'ny fahakelezana ara-pinoana ary ny tenako zao dia mba voataiza ihany koa tao amin'ny tontolon'ny arbre de Noël tao amin'ny tontolon'ny 25 décembre fa rehefa nitombo arak'ilay zavatra nizaraiko teo dia tafasaraka tanteraka tamin'izany satria manomboka mahazo toerana hatrany atao anaty koa ny fahatsarany Jesosy Kristy manomboka mahazo toerana hatrany ilay intimité profonde amin'Andriamanitra tsy tao. Tandremo ilay rita, tandremo ilay culte, tandremo fa ratsy be raha vao miditra amin'izay tsika. Adoration sy ny zavatra ohatran'izany. Iny mihitsy ny toy ny hoe vénérena, iny mihitsy ny toy ny hoe symbolisena, personnifiena ao amin'ny fiombonam-bavaka. Ohatran'ny zazakely ohatra hoe miandry any Père Noël amin'ny 12 alina tena hoe misy mihitsy fianakaviana inconscient sy inconsciente lasy vavy ao anatin'ireny dia lasa toy ny Andriamanitra kely mihitsy ilay Père Noël hitondra an'ilay fanampiana sy ny zavatra ohatran'izany araky ny fanazavana ny hiditsika teo. Zay ny azonambara fa mino fa misy zavatra voaraintsika tao anatin'izay fanazavana ny amin'ny Noël sy ny Krismasy zay tsy de zavatra nataoko hoe adiana hevitra be le izy fa niezaka fotsiny anjara information sy par expérience ny ainako tamin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny intimité niaraka tamin'i Jesosy Kristy de mba nizara nzay mba afaka nozaraiko ianao ihany koa de afaka mizara ho amin'ny alalan'ny commentaire sy ny partage miraso soatsika rehetra hivavaksika. Sotranao zay Jesosy fa mbola afaka mizara an'izay loha hevitra izay mifandraika tamin'ny Noël sy ny Krismasy ary ny antsipriany tokony nambara tamin'izany. Be da be ny zavatra tokony ho ambara fa tsy ampy ny fotoana fa ianao raha tsy tono angatanay manokana ny fanahinao izay efa voalombokatra nomenao anay anambara aminay hatrany ny fahamarinana ny soratra masina afahanao manana toerana betsaka aty anatinay afahany endrika izao tontolo izao miala tsy kelikely hatrany selon ny fahendrenao tsy anana toerana aty anatinay. Dia ny ran Jesosy Kristy nitomboka asian-javatra nambara rehetra mba ho délivrance ao anay izany, ho fahafahana ao anay izany, ho fanasitranana ao anay izany ary ho fitombonay izany hirosonay makany amin'ny tanteraka. Niaja sy nitera dia anao irery ihany raitsy matsiaro manokana androtsy salama ireo ory tsy manako-hanina ihany koa mijaly amin'ny resaka fidiram-bola sy ny ohatran'izany amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao. Voninahitra ho anao raitsy to ary nieriny filazantsara teo amin'ny azo fijaliana ny tombo-kasihan'ny zavatra rehetra nambara teto. Alleluia, amen. Mirarosoa antsika rehetra dia mamerina ny fankasitrahana antsika miala tsiny fa arak'le fanambarako tamin'ny farany teo nisy fotoana nanao direkta dia tapatapaka be foana izy dia tsy maintsy ny tapahako sœur sy frère satria somary tsy miendrika ihany hoe ao anatin'ny fotoana fohy ivinefatra le izy tapaka sa intelo dia tsy maintsy ny tapahako le izy dia indro fa naveriko anio isaorana ny tompo rehefa misy ny fotoana indray dia mijery loha hevitra anankiray isika araky ny fahendrena soratra masina sy eo ambany famindrapon'Andriamanitra foana. Mirary soatsika rehetra dia mirary fetin'ny faran'ny taona sy ny zavatra ohatran'izany mifalia amin'ny ankohonana fihizo ny fihino ny olo tianao ny olona akaiky anao torino teny soratra masina izay rao fitiavana izy Jesosy Kristy famonjena. Veloma tompoka